Nyampiraindray kosa ny ministera niditra ao anatin'ilay antsointsika hoe ministère département et agence de contrôle satria dia mampiasa ny fitaovana elektronika ity ministera ity manomboka eto. Azo heverina izany fa hiatsara ny fandraisana na ihany koa ny fomba fiasa ao anatin'izay ministera niditra ao anatin'ny midaka izay. Vita sy ny omaly teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert Antaninarenina ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministera ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola, ny ministera ny fitaterana sy ny fizahana ny toetrandro ary ny orinasa Gasinet. Manomboka ny 14 Novambra 2024 raha ny fantatra no anomboka ny dingana andrana amin'ny fikirakirana ny antsoina hoe attestation de conformité à la mise en circulation ho an'ireo fiara milanja 3.5 tonnes na mihoatra. Zavatra natao androany zany dia ny fidiran'ny ministère du transport sy météo officiellement anatin'ilay hoe module MIDAC, ministère, département, agence de contrôle. Io zany système informatisé afahana manome document administratif ka ho an'ny ministère du transport zany zava-dehibe io afahana manome l'attestation de conformité zany hoe misy felitra tsy maintsy anana rehefa manafatra dia afaka atao amin'ny internet zany io ka misy an'izao partenariat privé miaraka amin'ny société Gasinet sy lansitra financière dia miditra ao anatin'ny MIDAC zany ny ministère du transport satria efa misy ihany ny ministère ao anatiny ministère du commerce, ministère de l'affaires étrangères, ministère nampatsiahatra ny filotale général ny Gasinet fa natao indrindra mba anamora, anafaingana, hiary bebe kokoa ary hiara-tsikelikely amin'ny fikirakirana taratasy samihafa izay azo atao osika eo amin'ny fanomezan-dalana samihafa ny nananganana ny MIDAC